miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tsy maro toerana hatrany ny abakabaka Madagasikara ny amin'ny ilany andrefany Madagasikara izay mety hitatra amina faritra maro izay amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao. Ny maripana ihany koa dia somary hidina ary mety hisongadina izany ho ny tapany atsimon'ny nosy amin'izay fiandohan'ny herinandro vaovao izay. Rehefa avy eo no hitantsika ny makasikasika an'izay fa raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ihany koa atao anaty 3 andro aloha dia tsy hisy ny fiforoana rivodoza na ny 5 andro avy zany ho an'ny manodidina ny Madagasikara na amin'ny ranomasimbe Indiana zany na ny amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina mety hisy ny orana tandriviraona vitsy ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny nosy manomboka any amin'ny distrikany Manakary izay ka mety mipakatra any amin'ny distrikany Taolagnaro mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra avoan'ny andrefan'ny Madagasikara sy ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy. Ny ambony moa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandriviraona ho an'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ary koa ny ilany andrefana amin'ny voatany. Ny ambony kosa indray dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany ary manodidina ny 7 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara misy mahatratratra any amin'ny 7 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka izay ary manodidina ny 13 degré celsius kosa ho an'ny faritry Sofia. Ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alahady misy hatrany ny orana tandriviraona ho an'ny atitan'ny faritry Menabe sy atsimo andrefana ary mety hitatra any amin'ny faritry Orombe sy ny faritry Matsiatrambony any amin'ny faritra Anosy Androy ary koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay orana tandrivindraona izay. Mety voakasika ihany koa ny faritry Bongolava sy ny atitan'ny faritry Melaka ary koa ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra mety ahitana orana tandrivindraona ihany koa ny atitany avaratry Madagasikara izay manodidina ny distrika Anambanja, Ambilobe sy ny any Andapa mety hitatra any amin'ny distrika Nosbe ihany koa izay any amin'ny alina Anoanina saika amin'ny Takariva moa no ahitana ireo orana ireo raha ho an'ireo faritra mety hisitraka an'izay. Ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny voatany torak'izay koa ny morontsiraka atsinanana Madagasikara iny dia saika manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ankoatra ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanana izay tombanana mahatratra raika amin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa mafana hatrany ny andro satria dia mety tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra amin'iny tapany avaratra andrefany nosy. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mahazo faritra maro na mety hisitraka an'izay orana tandriviraona izay ny faritra maro manerana ny nosy indrindra ho an'ny voatany sy ny atitany avaratry Madagasikara ary koa ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Iny maina kosa ny andro ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra atsimony Madagasikara ray manontolo ary koa ny morontsiraka avaratra andrefana sy ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ny ambiny moa araka ny fandresana teo dia mety hisitraka orana tandrivindraona amin'ny tapakandro arivany androny alatsinainy izay. Raha ny maripana voavinavina manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny voatany torak'izay koa ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny Madagasikara izay mety mahatratratra any amin'ny 30 degré celsius raha toka midina hatrany amin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny tapany atsimony nosy. Toy ny mahazatra isaky ny zoma toy izao dia arosotsika indray ary ny tany falotoandrivotra nisy teto Antananarivo mijanona ho ambony izay tany falotoandrivotra izay raha ny eto Antananarivo ary mety ankarary ny olona rehetra indrindra fa ireo olona marefo amin'ny falotoandrivotra izany fiteny hoarina amin'ny fenitra nasionaly sy ny fetrany OMS ny refy voaray. Raha ny mandrafitry ny toetry ny andro no jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany izay tany falotoandrivotra izay raha ny eto Antananarivo manokana atao anatin'ny 3 andro ho avy. Ety Pamaranina dia mbola mahafaly anay hatrany ihany koa ny manambara amintsika fa efa azo alaina ao anatin'ny tranokalan'ny Meteo Madagasikara www.meteomadagascar.mg ny tety andro mpambolena izay mifanaraka amin'ny vinavinany taompavaratra amin'ity taona 2024 ity. Azonao atao ihany koa ny mandefa adresy mailaka amin'ny com.rp.meteomadagascar@gmail.com izay azo isitranao ihany koa an'izay tety andro mpambolena izay dia izay indray ny meteo tamin'ity anio ty raha pisindray fotoana manaraka velomoto.